5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Miantraika mivantana amin'ny fiainam-ponina ny ady an-trano sy ny fikatsahana tombontsoa manokana ataon'ny mpitondra fanjakana sy ireo mpombazy. Tsy misy intsony ny fijerena ny sosialim-bahoaka fa io fitadiavana ny tombontsoa manokana io no mibaiko ny fihetsika sy ny asa rehetra. Fisehosehoana ny betsaka tamin'ilay fidinany fotony nataony Andrajoelina teny vato raha tsy sahana sazy ireo trondro vaventy mpitondra. Ny ady amin'ny fanondrana rem-pirenena ny tsokosoko toy ny volamena izay tsy sarotra rehefa maro ny sosokevitra na rosom-pisehatra isan'ny tokony. Ny emitra ny 12 Desambra 2020 indray ny datim-pifidianana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina araka ny volavola tety andro nomeny seni izay namala ny fangatahan'ny praiminisitra lehibe ny governemanta. Nodimandry teo amin'ny 7 taona no maly ny loholon'i Madagasikara teo aloha. Soja Jean André fantatry ny maro amin'ny solonanarana hoe Kaleta. Ankoatra mafilohana ny toko politika alia araiky ny tenany. Mpandrarary fantana andraikitra ambony maro teto amin'ny firenena i Kaleta. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny lalao olimpika tao Paris. 9 alina sy 3 hetsy ireo olona nandrasana notrona ny lanona mpanokafana izay ho afanaindro-pira fantadaza maneran-tany. Isana mpiavaka ny fanokafana ny lalao olimpika tamin'ity indray mitoraka ity, amin'ny fanatanterahana azy ivelana kianja. Ny antsiprian'izay. Ngadonany amin'ny valora fotoanany fampalalam-bavao eto amin'ny fahita lavitra kolo fatina ny araba tomboklasy sy tombokivavy manasanao ihany koa anaraka ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany. Tony mahazatra matoan-datsoratra nondeha anokafatsika ny fiarahana amin'ity ala ity. Miantraika mivantana amin'ny fiainam-ponina ny ady an-trano sy ny fikatsahana tombontsoa manokana ataon'ny mpitondra fanjakana sy ireo mpombazy amin'izao fotoana izao. Tsy misy intsony ny fijerena ny sosialim-bahoaka fa io fitadiavana ny tombontsoa manokana io no mibaiko ny fihetsika sy ny asa atao rehetra ankehitriny. Matoan-datsoratra Gaetan Andriatsilavo. Miovaova tahaka ny toetrandro amin'izao fotoana ny toetra raha eto amin'ny firenena noho ny tsy famatorana misy eo amin'ny mpitondra fanjakana. Tampokeo lazaina fa tsy ankana amin'ny jirama fa andeha amin'ny herin'ny masoandro indray ilay teleferika. Tampokeo ihany koa mangataka anemorana ny daty atrehana ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina. Fanampin'izay mbetika miavana, mbetika miady an-trano. Tsikaritra ny rehetra zany ny ainga tamin'ny fifidianana izay filoha lefitry ny anteny meram-pirenena teny Tsimbazaza ary nitoy tamin'ilay fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny samboaty ireo solombavambahoaka Irmara natao teny Soarano. Ary inona fa io ady an-trano io no tsy mbola mampivoaka ireo mpikambana vaovao andrafitra ny governemanta. Io ady an-trano io no angatahana fanemorana lava ny fifidianana be ny tanàna. Tsy mahagaga intsony zany satria ny fiarahana amin'ny fitondrana ho an'ireo mpomba sy ireo mpisolelaka amin'ny fitondrana dia mijanona ho fiarahana ivelan'ny fotsiny ihany. Tsy misy foto-kevitra mazava ijoroana ka maharesy lahatra ireo mpanaradia azy. Tsy misy politika mazava itondrana sy hitantanana ny firenena ary tsy manana vina sy foto-kevitra ijoroana amin'ny maha-antoko politika. Tsy mahagaga raha toa ka fikatsahana tombontsoa manokana no iarahana amin'ny fitondrana. Io ilay hoe sitrany ahay. Tsy maintsy atao ny fiatsaram-belatsia ka misalotra tsy fidiny ilay kravaty na akanjo na pataloha loko volomboasary rehefa hidina ifotony amin'ireo faritra na komuna iadidina ny mpitondra. Raha tsy izany mantsy tsy vita ny tsena na ny lalana na tsy mahazo jiro mazava sy ny maro hafa. Fomba fanao politika tsy mampandroso fa mampiempotra ny firenena nefa izany. Dia ilay hoe tsy mahazo fanampina na famatsim-bola raha tsy miaraka sy manohana amin'ny fitondrana. Any ka manohana tsy fitiny miaraka tsy satra ireo tompona andraikitra isan'ny tokony. Tsy mampivoatra zany satria
tsy misy faharesena lahatra sy finiavana ampandroso. Ankoatra ny fikatsahana tombotsoa manokana, isan'ny fepetra takina amin'ny fiarahana amin'ny fitondrana ihany koa ny vola. Tsy miaraka amin'ny loranjy izay tsy manam-bola. Porofon'izany ny caution nandritra ny fifidianana solobavambahoaka farany teo, ary tsy maintsy mbola isy ihany koa ny surprise mikasika io caution io ho an'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina izay vao nahemitra araka ny fangatahany Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta izay mbola ajoro ihany koa. Ny kajikajy sy ny fikatsahana tombotsoa manokany ny mpitondra eo ihany, fa aiza ho aiza ny fiainam-pirenena ao anatin'izany rehetra izany. Tsy misy mijery ny tombotsoam-bahoaka, fa ny tombotsoa manokana no mibaiko. Miakatra avokoa ny vidim-piainana, kanefa tsy misy fepetra mivaingana raisy ny mpitondra fanjakana hatreto. Tsy misitraka sakafo araka ny tokony ho izy intsony ny akamaroan'ny tokantrano tsirairay avy, ary tsy misitraka fitsaboana araka ny tokony ho izy noho ny tsy fisim-bola. Voalaza ny mpitondra ombeny anefa fa i Madagasikara tsy maintsy mandroso. Ny zavatra tena mandroso amin'izao fotoana dia ny délestage. Mandroso ihany koa ny fahatapahan-drano, ny fahapotehan'ny lalana, ny fitangany, ny vidim-piainana, ary indrindra mandroso makany amin'ny fahantrana lalina ny vahoaka malagasy. Isan'ny mandroso, mivoatra andro manalina eto amintsika ihany koa ny kolikoly sy ny fanondranana antsokosoko ireo harem-pirenena. Mandroso isika amin'ny fampiarana ny lalàna mikasika izany satria ireo irakiraka sy mpandray baiko rehetra miditra any am-ponja avokoa. Mandroso isika fa efa manana teleferika, manana autoroute ary vita tsara avokoa ny lalana rehetra. Mila tonga saina ny vahoaka malagasy manoloana izany rehetra izany. Fisehosehoana fotsiny ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara ary serasera no betsaka tamin'ilay vidinany fotony izay nataony Andry Rajoelina ny talata lasa teo teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato. Raha tsy sahana sazy ireo trondro vaventy ny mpitondra fanjakana ao anatin'izay. Ny ady amin'ny fanondranana harem-pirenena antsokosoko toy ny volamena izay tsy sarotra rehefa maro ihany koa ny sosokevitra izay naroson'ireo mpisehatra isan'ny tokony toy ny mpiasan'ny faditseranana fa ny fitondrana ny tsy manam-piniavana ao anatin'izay. Onona saina. Sesilany ny faneho-kevitra momba ilay fidinany Andry Rajoelina teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny talata teo. Maro ny miayasy mametra-panontaniana ny amin'izay tena antony na tonga ny hoe filoham-pirenena mihitsy no nidiny fotony na ny eo fa hiady amin'ny kolikoly eny anivon'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato. Nahoana ny tamin'ity herinandro ity vao nisy izay fanapa-kevitra izay nefa efa taonany maro no naharenesana ny fitarainana. Raha tao anatin'ny 5 taona farany ary pirenena maro no tafavoaka antsokosoko teto Madagasikara, saingy izao vao mody mampiseho finiavana hiady amin'ny kolikoly ny fitondrana Rajoelina. Varika, gidro, azo sarobidy, vato sarobidy sy volamena maro no efa anivelany vao fantatra fa avy eto Madagasikara. Tsy hitan'ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny seranatsambo sy seranam-piaramanidina izy ireny. Ohatra amin'izany ny volamena, ny septambra 2024 no najany ny fanjakana ny fanondranana volamena, fa vao maika nahazo vany ireo mpanondrana volamena antsokosoko teo anelanelan'ny taona 2024 telo amby 2024. Profon'izany ny taremarika hita tao amin'ny tranokala ofisialy ny firenena mikambana navoaka ny département des affaires économiques et sociales. 724 kilao na 2.4 tonna ny volamena avy eto Madagasikara tonga tany Dubai renivohitry Émirats Arabes Unis ny taona 2024 izay mitetina mihoatra ny 370 tapitrisa $, na 2.7 miliara ariary. Ny mpandrara volamena tany Dubai no nanao ny tatitra ny volamena voarainy avy eto Madagasikara ary nandefa izany teo anivon'ny département des affaires économiques et sociales ny banky iraisam-pirenena. Fa ny banky fohibe ny Madagasikara kosa namoaka fa tsy nisy fanondranana teto Madagasikara tamin'ny taona 2024 araka ny hita tao amin'ny tranokala izay navoaka ny Desambra 2024. Tranga izay manaprofo fa antsokosoko ny nivoandro harem-pirenena 2.4 tonna tonga tany Dubai io. Ny tona andritra ireo taona nifandimby izay fanondranana antsokosoko izay ka ho an'ny taona 2024 mbola nisy volamena milanja 5.500 kilao ihany koa tonga tany Dubai izay misanda mihoatra ny 30 tapitrisa $, na 20 miliara ariary nefa tsy nisy fanondranana hatrany hita tao amin'ny banky fohibe ny Madagasikara araka ny taremarika navoaka tao amin'ny tranokala ny volana Desambra 2024. Ny taona 2024 nahatratra 7.9 kilao na ray taona mahery indray ny volamena tonga tany Turquie izay mitetina mihoatra 2.20 tapitrisa $, na 8.7 miliara ariary.
volamena izay tsy hita ny banky fohiben'ny Madagasikara hatrany ka namoahany fa 0 kilo ny volamena naondra ny Madagasikara tamin'io taona 2024 io tahaka ny taona 2024 2024 ihany. Io volamena niondra nantsokosoko tany Turquie io izay ankoatra le 3.5 kilao nalefa ny banky fohiben'ny Madagasikara tany Turquie ny volana May 2024 nampahafantarina ny be sy ny maro nanaovana ilay hors monétaire. Ny mpanondrana volamena antsokosoko izay tambazotrana mafia ho ny filohan'ny syndicat mpiasa ny faditseranana tsy sambory ny mpitandro filaminana tazany potsiny ny eo anivon'ny fitsarana. Groupena mafia ny ao ambadika ireo zavatra rehetrarehetra ireo ary hitatsika na tamin'ireny affaire 73 kilo reny ara izay raha ny marina dia tsy tokony manana autorisation afaka isidina ivoaka ny any Tuliar makany Afrique du Sud lay avion tamin'iny fotoana iny kanefa dia ny tompona andraikitra nanome autorisation zany tsisy voasaringotra mihitsy ary tsy nandeha tany an-tany mora mihitsy ara moa ny tompona andraikitra izay tamin'izany fotoana zany fa nampanaovina mop izay everina fa tsy ara-dalàna. Aiza zany no gorakora ny fitsarana ve sa hoe rehefa namana dia arovana hatramin'ny farany zany zavatra zany no tsirariny eto ny petit poisson na ny piasa majinika ihany fa ny gros poisson dia tsy hita foana rehefa misy zavatra tratra sahala amin'ireny eto amin'ny firenena fa dia ny vaventy zany mahazo manao izay tiany atao. Tsy ny taona 2024 no makaty ihany izay fanondranana antsokosoko izay raha ny hita ao amin'ny tranokala ofisialy ny firenena mikambana fa efa antaonany maro. Ohatra amin'izany ny taona 2024 araka ny hita ao amin'ity tranokala ny firenena mikambana ity 2.7 sy 3 kilao na mihoatra ny 3 tonna ny lanja ny volamena avy eto Madagasikara tonga tany Dubai. Latsak'izay nefa ny fanondranana ara-dalàna araka ny navoaka ny banky fohiben'ny Madagasikara io taona 2024 io izay milanja 0.2 kilao na 2.1 tonna. Ny elanelana misy eo amin'ny taremarika navoaka ny firenena mikambana sy ny banky fohibe izay misy 2.0 sy 1 kilao na mihoatra ny 2.1 tonna izay misanda mihoatra ny 770 tapitrisa $, na manodidina ny 4.0 miliara ariary. Raha tsorina 2.1 tonna mahery araka izany ny volamena niondrana antsokosoko ho an'ny taona 2024. Raha kajiana tsotsotra araka ny fampitahana ny taremarika ao amin'ny tranokala ofisialy ny firenena mikambana sy ny an'ny banky fohiben'ny Madagasikara tsy nitsahany tombo ny fanondranana volamena antsokosoko tao anatin'ny enitaona farany. Ho an'ny taona 2024 2.9 ny volamena no niondrana antsokosoko izany hoe 4.7 sy 300 kilao tamin'ireo 4.7 sy 373 kilao naondrana. Niakatra 4.7 zany ny taona 2024 2.7 sy 1 kilao tamin'ireo 2.7 sy 373 kilao no fanondranana antsokosoko. Ny taona 2024 4.7 ny fanondranana no antsokosoko izay milanja 4.0 sy 1 kilao ary tafiakatra 100 zany rehefa nahaton'ny fanjakana ny fanondranana ara-dalàna nanomboka ny volana septambra 2024. Raha atambatra milanja 7.4 sy 709 kilao na 4.4 tonna ny fitambaran'ireo volamena naondrana antsokosoko teo anelanelan'ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 izay misanda 5.0 sy 300 tapitrisa $, na manodidina ny 900 sy 1 miliara ariary raha raisina ho 500 sy 400 ariary ny $. Iray. Io vola 900 sy 1 miliara ariary io izay mihoatra hoarina amin'ny vola natokana ampiasain'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena mandritra ity taona ity araka ny hita ao anatin'ny teti-bolam-panjakana sy mpantsina 2024 izay manodidina ny 500 sy 1 miliara ariary. Izany hoe vola miditra tany amin'ny paosin'ireo olombitsy mpanondrana antsokosoko volamena tao anatin'ny 5 taona mitovy amin'ny vola lany amin'ny fampianarana ny zanaka malagasy manerana ny nosy nandritra ny taona iray. Raha tsorina azo ataony mampiakatra ny vola tokana amin'ny fampianarana raha mipetraka ny fanjakana tsara tatana sy ny tany-tandalàna ahafahana mametraka ilay fampianarana maimaim-pona mandray ireo mpampianatra framma ho mpiasa-panjakana manatsara ny kalitaon'ny fampianarana nefa izao any am-paosin'olombitsy ny vola be na ahafahana nanatanterahana izany. 900 miliara ariary izay avoroeny mahery ihany koa hoarina amin'ny vola tokany fanjakana ho an'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny taona ity araka ny tao anatin'ny LFR 2024 hatrany izay manodidina ny 700 miliara ariary.
izany hoe azo antoka fa ho tanteraka ilay toeram-pitsaboana manakaiky vahoaka amin'ny fanorenana CSB maro, fitsaboana mamem-pona ary fampitaovana ireo toeram-pitsaboana rehetra manerana ny nosy sy fandraisana ireo mpiasan'ny fahasalamana tsy mbola mpiasa-panjakana, saingy io nofikirin'ny olombitsy tamin'ny fandroanana ntsokosoko volamena io ny are-pirenena. Finy azo atao ny mampandroso ity firenena ity amin'ny alalan'ireo arena ao aminy raha tsy aka fa tsy ity volamena ity fotsiny, saingy fezin'olombitsy mpanao afera sy bizina ho an'ny tombontsoa manokana izany. Ny fanjakana etsy andaniny toa mitazapotsiny ity fanaovana tantely afadrakotra ny are-pirenena ity izay mahatonga ny ayahany maro sy ny fanontaniana mipetraka sao sanatria efa kopakisasahany. Manampy izay ihany koa ny mpiasan'ny fahantseranana izay mahafantatra tsara ny fivoahan'ny entana eto Madagasikara efa nandefa taratasy mirakitra ny sosikevitra paikady arosin'izy ireo hiadiana amin'izay fanondranana ntsokosoko ny are-pirenena izay tany amin'ny fiadidianan'ny repoblika. Ny tafa mivantana tamin'ny minisitra tompony andraikitra ihany koa saingy tsy norarahiny ny fahefana-panatanteraka mandrakandroany. Dia fombenombeny ny teny foana izahay nanome sosikevitra ny amin'ny fomba izay tokony entina edivana amin'ny fanondranana tsokosoko. Asivo scanner mobile izay afaka izay tomobile rehetrarehetra miditra amin'io aéroport io zany any amin'ny pista dia mandalo scanner mba hahafahana mijery an'izay hoe inona daholo ny entin'ireny tomobile ireny, satria fantatritsika tsara fa tsisy tongotra ny volamena. Dia izay no antony mahatonga anay ny hoe raha vonina maro ny fitondram-panjakana hiady amin'izay fiarovana ny fivoahana tsokosoko izay, satria raha mbola fohy olombelona ny misavy eo dia mazava ho azy fa mety misy party ny fiara iny tsy ho hita mihitsy, fa raha ohatra scanner iny dia hita daholo ny zavatra ao anatiny. Dia izay zavatra izay zany no efa narosinay tamin'ny tompony andraikitra mahefa eto amin'ny tany sy ny firenena, efa 3 taona lasa zay fa hatramin'izao moa zany tsy haiko hoe tsy fahavononana ve sa tsy fahampinin'ny hoentimanana ve. Ankoatra ny fanatanterahana izay sosikevitra izay, fomba iray adina amin'ny fanondranana ntsokosoko ny are-pirenena ihany koa ny fampiasana ny fifandraisana ara-diplomatika. I Dubai izay isan'ny lohalarana amin'ny fividianana ny volamena avy eto Madagasikara araka ireo taremarika etsy ambony ireo. Ny zava-misy ankehitriny hita fa manga ny lanitra eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara sy Émirats Arabes Unis. Profon'izany ny anokafana masevo malagasy any an-toerana araka ny tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ny volana meteo. Raha vonina iady amin'ny fandroanana volamena ntsokosoko ny fitondrana rajoelina, ino tsy angatahana amin'ny mpitondra ny Émirats Arabes Unis amin'ny hoe izavy ireo mpanondrana volamena eto Madagasikara nakany amin'ity firenena ity tato anatiny 4 taona farany. Ho an'ny mpanara-baovao, raha tsy mbola mampiatra ny lalàna amin'ireo gros poisson izay inona fa fantatry ny mpitondra avokoa dia mbola fisehosehoana ihany ny ady amin'ny kolokolo eto Madagasikara ary serasera ihany ilay fidinany fotony teny vato ny talata 20 Jolay teo. Tsy nisy resaka ny momba ny fitakian'ireo nosy malagasy nandritra ny fiona ny Andrajoelina tamin'ny filoha frantsay. Emmanuel Macron tamin'ity androany ity io fitakiana nosy malagasy io izay isany nandrebirebe ny Andrajoelina ireo manam-pahaizana malagasy ary koa nentina nambaboana ny fomba hoaka. Samy andro ny resahan'ny Andrajoelina ny toy n'ilay fitakiana ireo nosy malagasy ny rehetra nandritra ny fionany tamin'ny filoha frantsay tamin'ity androany ity. Disy fanantenana nefa ny rehetra fa zavatra hafa no niseho. Ankoatra ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena roa tota tahaka ny mahazatra, voalaza fa atao lahara-pahamehana ny fampitomboana ny famokarana angovo manerana ny nosy amin'ny alalan'ireo tetikasa fanamboarana toerana mpamokatra herinaratra hydroelektrika. Tsy nisy resaka kosa na iray aza ny fitakiana ireo nosy malagasy. Izany hoe adino tanteraka ny fitakiana ireo nosy malagasy ireo ary tsy asiana resaka mihitsy io fitakiana io isaky ny miaona amin'ny filoha frantsay tahaka izao i Andrajoelina. Ireo nosy malagasy tsy hevina no nambabonina ny fon'ny malagasy sy nandrebirebena ireo manam-pahaizana malagasy eo amin'ny sehatra ny fifandraisana iraisam-pirenena. Taty aoriana rehefa nandroso ny dingana ka hiditra lalindalina kokoa ny fitakiana, ny filoha mihitsy no nangataka ny fanemorana ny fionana tokony natao teo amin'ny roa tota. Any karava hatramin'ilay komisiona natsangana. Disy fanantenana tanteraka ny malagasy iray manontolo indrindra taorian'ilay fahafantarana fa mizaka zo-pirenena frantsay i Andrajoelina.
tontolony fividianana ny emitra ny faraika ambifolo ny volana desambra taona 2024 indray ndatom-pividianana be ny tanàna sy mpanolotsaina araka ny volavolana tety andro izay nomeny seni izay namaly ny fangatahany Premier ministre lehibe ny gouvernemanta na izany aza tsy maintsy maka ny hevitry ny filakevim-panjakana na ny conseil d'état no io daty io tafiditra anatin'ny fotoam-pahavaratra ka eto Andriatsilavo. Raha tokony alarobia fahaenina ny volana novambra 2024 ny volavola tety andro navoaka ny seni hiatrehana amin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina na emitra ny faraka amby folo ny volana desambra indray izany araka ny fangatahan'ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta. Misy antony ara-teknika vitsivitsy ary isan'izany ny tsy mahatafatsangana ny gouvernemanta amin'izao fotoana ka antony nangatahan'ny Premier ministre ny fanemorana io datim-pifidianana io. Na izany tsy maintsy maka ny hevitry ny filan-kevim-panjakana na ny conseil d'état no io daty io tafiditra ao anatin'ny fotoam-pahavaratra. Nisy moa ny volavolan-kevitra izay narosana eto ny seny ny amin'ny tokony anatanterahana izany ny fahaenina volana novambra. Nisy ny taratasy izay nampitainy ny Premier ministre taty amin'ny seny ny amin'ny hoe misy antony ara-teknika vitsivitsy ary isan'izany tsy mbola mahatafatsangana ny gouvernemanta amin'izao fotoana ka tokony hanome volavolan-kevitra vaovao ny amin'izay tety andro tokony anatanterahana fifidianana ny aroseny. Rehefa nandinika sy namakafaka ny teto anivon'ny dia nahita fa ny faraka ambin'ny folo ny volana desambra no mety kokoa ho amin'ny fanatanterahana izany. Io zany no aroson'ny seni ao anivon'ny gouvernemanta mba ho fanatanterahana izay fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina amin'ny tanàna izay. Saingy tsy maintsy maka ny hevitry ny filan-kevim-panjakana ny conseil d'état kosa nefa fahefampitsarana mahefa amin'ny raha-pifidianana eny anivon'ny faritra tahaka izao satria ny lalàna dia mamaritra fa amin'ny vanim-potoanan'ny maintany ny tokony anaovana fifidianana. Ny vanim-potoanan'ny maintany dia tsy ao anatiny ny manomboka farany volana novambra ka hatramin'ny farany volana avrily. Noho izany dia tsy maintsy alaina aloha ny hevitry ny fitsarana mahefa mba ahafahana mifantoka amin'izay fanatanterahana fifidianana izay. Raha toa moa izany hoe raha mahazo fankatoavana anenevon'ny filan-kevim-panjakana sy ao anivon'ny gouvernemanta dia mivoaka ny didim-panjakana manaiky amin'ny fety anatanteraka izay fifidianana izay fa 2024 ny volana desambra. Teboka maro no azo ambara manoloana ity fanazavana nomeny seni ity. Voalohany, mahaleo tena marina ve ny seni amin'ny mahavoamiera mahaleo tena misahana ny fifidianana azy. Ny zava-misy, ny mpitondra fanjakana, ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta no mibaiko, mandidy sy manapaka ary tompony teny farany raha io fifidianana io no resahana. Faharoa, tsy vonona ary tsy lara-pahamehana amin'ny mpitondra fanjakana ny firosoana amin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina. Fahatelo, tsy manana olona atao kandida eto Antananarivo renivohitra ny mpitondra. Ny kandida atolotry ny mpitondra fanjakana izay tsy maintsy hifaninana amin'ireo anarany efa mandeha amin'izao fotoana fa ilatsaka ho kandida eto Antananarivo renivohitra. Raha tsy ilaza, afa-tsy ny filoha nasionaly antoko tiako i Madagasikara Ravalomanana Marika, ny filohan'ny AFF na ny fikambanana andry sy fototra ho an'ny fampandrosoana Iaingo Ravatomanga, Indrina Razanamasy, Andry Robelina avy amin'ny Anjomara sy ny maro hafa. Fahaefatra, tsy ampy no entomanana ikarakarana fifidianana eo anivon'ny seni araka ny fanazavana azo avy amin'ny seni hatrany. Lany tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika sy tamin'ny fifidianana solombavambahoaka farany teo ny tetibolan'ny seni. Izany hoe tsy maintsy mbola isy ny fangatana tetibola avy amin'ny gouvernemanta. Eo ihany koa ny famatim-bola avy amin'ireo mpiara-miombonantoka isan-karazany. Raha ny fanazavana hatrany mitetina 700 miliyara ariary teo eo ny tetibola ny noentina ny karakara ny fifidianana filoha sy ny fifidianana solombavambahoaka farany teo. Isan'ireo fifidianana mila vola misimisy kokoa nefa no ireo fifidianana roa samy hafa ireo, ny fifidianana be ny tanàna no ny fahamarony ny farim-piadidiana anaovana latsabato. Ny komuna eto Madagasikara izay mitotaly 570 sy 900 ary voasokajy ho ambanivohitra sy ambonivohitra. Mila fotoana ihany koa ny fanomanana fifidianana raha tsy ilaza afa-tsy ny fikarakarana sy ny fanotanany bileta tokana izay samy hanana ny azy isaky ny komuna tsirairay avy. Tsy manana kandida matanjaka amin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna ny antoko ny fanjakana amin'izao fotoana izao ka mahatonga ny fanemorana ny datim-pifidianana ny faraiky ambin'ny folo ny volana desambra ho ny be ny tanàna ny komuna Ambotrimanjaka tamin'ity androany ity. Ny tenan'izay nampatsiahy fa mila mafisina ny fanaraha-maso eny fotony manoloana ny osika sy ny alatra mety iseho mandritra ity fifidianana isany manakaiky vahoaka ity. Christian Ndimby.
tahotra ny tsy azony maro anisa sy kajikajy politika no mahatonga ny fanjakana manao izay anemorana hatrany ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolontsaina amin'izao fotoana izao hoy ny be ny tanàna ny komina Ambohitrimanjaka androany. Efa lany tamin'ny volana janoary teo izy ny tao-piasana ho an'ireo be ny tanàna saingy izao angatahana fanemorana izao hatrany ny fanatanterahana ny datim-pifidianana. Ny hemitra indray zany fifidianana be ny tanàna efa tokony natao talohan'ny fifidianana solombavambahoaka iny izy a efa tokony tany volana novambra tany zay ny lany mandat de tsy fantatro hoe inona zany ny fiavarany fa ny hoavy moa zany hoe inona ny antony anemorana azy a io zany tsy mazava ho marina ve ny ayahan'ny olona hoe ny resaka mandeha am'izao fotoana zao hoe ny tsy fananany ina moa ny candidat mpanjakana iny anivony renivohitra revoaparitany sy ny tanàn-dehibe rehetra ireny mety hoe crédibilité hoe mety hoe manana hoe afahany mahazo amin'ny toerana be ny tanàna zany ve zany zany aya zany ho resaka mandeha. Tsy azo ekena hatrany hoe ity be ny tanàna amperinasa ity ny fikonokononana paikady maloto ampandaniana sy anomezana tombon-dany ireo candidat mpanjakana amin'io fifidianana ho avy io. Ny fanamafisana ny fiarovana ny safidim-bahoaka izay apetraka isak'ireo candidat tsirairay avy hoetrany ny fanazavany. Raha izaho manokana zany amin'ny mampanao politika azy sy hoe tena ao anatin'ny io fijerenany fifidianana io tsy ny candidat mpanjakana ihany matahorana miresaka osika sy resaka fametrahana tahaka an'izay efa natao amboletra teo fa na nefa rehefa mahaly eo tena izy manahirana ny eritreritra azy satria matoa izy samy lotsaka mahaly eo tena misy antony eo zay fotsiny hoe samy manokajikajy hoe ka MSP ny komity miaro ny safidim-bahoaka iny moa zany de samy anangana any anazy isaky ny candidat ngambany de samy heritreritra hoe eto amin'ity fokotany ty io nge atanatin'ny fokotany hoe fankalala dao ny olona rehetra be ny tanàna no fidina rehefa safidiko iny de ho arovako safidy manampy anahy iny ho arovako zay angambany hoe miverina hoe tsy maintsy fandeha ny ety fotony ety. Jaivina ny fahenina novambra 2024 avy izao ny volavola tety andro mpifidianana ny tolotry ny seni anateterahana ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolontsaina na emitra ny faraika 12 desambra indray zany araky ny fangatahan'ny prime ministre lehibe ny gouvernement andrasana araka izany izay mety ho tapaky ny filakevitry ny gouvernement manoloana io fanemorana indray ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna io. Natokany teo anivo ny Akademia Malagasy ho andro ny Raymond Ranjeva sy ny vadiny na journée. Raymond Ranjeva ny androany tanjona ny anomezam-boninahitra tia manam-pahaizana momba ny lalàna sady filohan'ny Akademia Malagasy teo aloha ity izay Malagasy filoha lefitra teo anivo ny Cour internationale de justice ihany koa. Isan'ireo akademisiana ny fandimbo filoha teo anivon'ny Akademia Malagasy i professeur Raymond Ranjeva ny tenany izay nitana izany andraikitra izany nanomboka ny taona 17 hatramin'ny taona 20 ankoatra ny mampampianatra sy manam-pahaizana lalàna ny tenany iray amin'ireo mpitsara-pahay lalàna teo anivon'ny Cour internationale de justice i Raymond Ranjeva nandritra ny 20 taona na filoha lefitra ny tsarana mpitondra sy fanjakana azy ny fomba fisainany sy fomba fijery hafa izay ananan'ireo pahay lalàna malagasy no nentina namolavolana ny lalàna iraisam-pirenena. Zavatra faharoa okitsika tsy eritreritra mihitsy fa hoe ny lehibe ihany samy nosorany renomenaka tsika ka manana ny fomba hafa fijery ny malagasy ary mpanao lalàna malagasy hatramin'izay dia ananana ny fomba fijeriny ka iny fomba fijerinao iny no entina hamolavolana ny lalàna iraisam-pirenena. Ohatra anankiray ndresaka ny nosy manodidina tamin'ny taona 1970 natao ny fanapahan-kevitra tany amin'ny firenena mikambana nilazana fa hoe averina a Madagasikara ireo nosy ireo mehezana fotsiny zahay niteto azy mbola tsy nino ny gasy hatramin'izao nefa ino zao zany namolavola azy fanjakana malagasy nanoana azy ino ny lalàna iraisam-pirenena mikasika ny fanafahana zanatany. Ankoatra izany
tsy azo everina intsony ho mitory ny fahamarinana ny tranga misy eto amin'ny firenena raha ny fanazavana hatrany ity manampahaizana amin'ny lalàna nananatra-kefa teo amin'ny sehatra iraisampirenena ity izay isan'ireo nanao fikaonandony niaraka tamin'ireo manampahaizana malagasy mikasika ny famerenana ny tany-tandalàna eto amin'ny fireneny. Mbola maro ireo malagasy mijoro ho an'ny Madagasikara raha ny nambarany hatrany. Ka fahatelo araky ny teny resaka antsika tao a ny fahaizana amin'ny saina sy ny fahefana maneho ny hevitra amin'ny teny maro azay ny isorako ny vadika satria izy mampianatra teny anglisy reo ny feno avy ny zao tontolo zao ka mino a fa hatramin'ny tantara ny malagasy a lolarana foana tamin'ny fisainana politika indrindrindrindra fa tsy fantatritsika zany a satria tsy nampianarina anareo ary tsy ampianarina anareo zany a satria mandrava efa ny zavatra noeverina ho an'ity ka fampianarana nge tsy anjarako zao samrery laza fotsiny amin'ny mampampianatra hoe tsy maintsy hajaina ny lalàna tia ny lalana rany mampalahelo amin'izao fotoana zao indrindra eto amintsika dia ny fahaizana mampalalàna dia tsy heverina ontsony a fa mitory ny fahamarinana ary mahabe fanantenana fa mbola mitsangana ny malagasy ary mbola misy malagasy mieritreritra sy misaina ary miary fa tsika tsy mazaka ny mieritreritra tsy mazaka ny misaina ary tsy mazaka ny miary. Araka izany natokany akademia malagasy ho andro ny Raymond Ranjeva sy Yvette Rabetafika Ranjeva vadiny ny androandroany tetsy Tsimbazaza. Nisy manoloana izany ny fampahafantarana nentin'ireo mpikambana eo anivon'ny akademia malagasy famelabelan-kevitra mikasika ny fiaviana ny foto-kevitra ijoroan'ny Raymond Ranjeva fa ihany koa ny mahamanam-pahaizana malagasy azy sy ny vadiny. Dia izay ihany koa no hoentsika miseny vetivety ao anaty doka fohy mbola maro mifanadiadiana sy vavao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionany fitakin'ireo navita fiofanana teo anivony CRINFP ho ampidirina mpiasam-panjakana amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny olana eo anivony fiangonana Jesosy mamonjy any Antsiranana izay tsy mbola miravina ankehitriny aza misaraka aminay rehefa avy eo no anarahantsika ny antsiprian'izay. Toi, tu veux prendre ton avenir en main? Rends-toi au carrefour de la formation, des métiers et de l'emploi, édition 2024, organisée par l'Alliance française d'Antananarivo et Telma. Du 6 au 10 août, à l'AFT Ndavamambe, un max d'opportunités t'attend. Du 6 au 8 août, des conférences et ateliers. Les 9 et 10 août, la crème des universités, entreprises et centres de formation. Alors trouve les études ou le job de tes rêves. N'oublie pas ton CV. Alliance française d'Antananarivo, à la découverte des opportunités de demain. Mamenina ny araba trano tombo klasia tombo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Mitaky ny anatanterahany fitondram-panjakana ny fampanantena any ny andraisana ho mpiasam-panjakana ireo rehetra vita fiofanana tamin'ireo centre régional de l'Institut national de formation pédagogique misa 20 manerana nosy ireo mpampianatra amin'izao fotoana izao. Efa vita ny volana Desambra taona 2020 ny fiofanana fahatramin'izay tsy voaray avokoa ireo mpampianatra mahery ny 3,000 ary arirarira ny fandraisana azy ireo ho mpiasam-panjakana raha ny fanazavana azo honina saina. Mahatsiaro voafitaka ireo mpampianatra vita fiofanana teny anivon'ireo centre régional de l'Institut national de formation pédagogique na ny CRINFP misy 20 manerana nosy. Manodidina ny 3,000 isa izy ireo no afaka tamin'ny fifantenana ka niatrika ny fiofanana nandritra ny 2 taona izay vita ny volana Desambra 13 sy 2020. Fampanantenana no hoe ho avoaka amin'ny fomba ofisialy izy ireo ary ho raisina mpiasam-panjakana saingy fito volana aty aoriana tsy nitanterahan'ny fanjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena izany. Raha ny tokony izy ny processus de formation zany dia ao anatin'ny processus de formation ny sortie de promotion nefa zany hatramin'izao sika miteny zao G 2024 mbola tsy misy na ny résultat za mbola tsy nivoaka mitaky ny famoahana ny résultat
fizarana ny certificat zany hoe sorti indrindra fa ny recrutement ny fampanatao anay de hoe rehefa vita ny formation de lasa mpiasa-panjakana izahay ny fanjakana de nametraka politika fa ny ministera sy mahazo mampiditra mpampianatra framaisony fa tokony olona vita fiofanina no andeha mpianatra ny zana-bahoaka ao anatin'ny velirano faefatra moa zany kanefa ho avy zao ny fidiran'ny mpianatra izahay mbola sy nandray poste iza zany no anrayen'ny zana-bahoaka satria fa iraha malala fa mitombo nisan'ny jaja ho ampidiran-dakilasy ny safidiny tsisy eotare izy ireo no nitahotra ny amin'ny mety ho atsozay ataon'ny ministera azy ity fahatarany fikarakarana azy ireo ity izay miantraika mivantana amin'ny fiainana andavanandrony raha vao mitady asa izahay ka mahita ny dossier anay hoe sortant CRENFP zareo dia milaza hoe tsy manana asa omenanareo satria mety hiala an-tenantenanareo nefa zahay tonga tia mi-NFP tsy manana valiny mazava tsara hoe oviana izahay dia lasa miantony eo zahay tsy manana asa fanampon'izany rehefa nianatra tany amin'ny centre izahay dia niantro tena naka vola nitrosa vola tamin'ny banky dia anatin'ny fitrosana vola tamin'ny banky io nisy fifanarahana ny fandoavana azy tokony tamin'ny marsa ny nanefanana azy hoe treretiny IBOA efa tokony hivoaka zahay amin'izany volana marsa zany rehefa tsy nivoaka zahay dia lasa ny renouvelé indray dia lasa ny tombo ny zanabolanay zany hoe mitombo foana zany ny zanabola zay ho alohanay amin'ny banky raha mbola tsy mivoaka izahay ka tena angatahanay dia ny voan'ny sortie sy ny andraisana anay ho mpiasa-panjakana zany hoe hanomezana anay ny arrêté de nomination satria izay moa zany nampianaranay tao anatin'le formation rehefa misy ny olana dia mitady maromatresina fa sy tonga dia avy dia mitondra banderole na midina an-dalambe zany efa nazainay zany ny procédure ara-panjakana zany nefa azo lazaina fa mbola tsy nisy zany fa mana olana raha sanatriaka tena tsy mihaino amin'ny fampiresahana ny tompony andraikitra dia mety roso amin'ny fidinina an-dalambe zany ny esika fanohizina ny esika fanerana ny tompony andraikitra tokony ampianatra amin'ny préscolaire primaire ary collège ireto mpampianatra misy 3 vita fiofanana ireto saingy izao miantona na izao miandry izay ho ministry ny fanabeazam-pirenena vaovao izy ireo ka raha tsy mbola lahara-mpamehana ny famahana ity olana ity anamafy ny fitakiana ireo mpampianatra vita fiofanana tamin'ireo CRENFP misy 20 manerana any Anosy Malagasy mitovy raha ihany no mamotika olay mpandraraha malagasy misihatra amin'ny fametrahana ireo tetikasa fanatsarana fifandraisana sy fametrahana angovo azovaozana ny arany antsojaika velotaraina amin'izao fotoana izao vola amina miliara ariary tamina chantier miisa enina no tsy azo ny fanazavany ary avy hatrany dia nisoloana orinasa hafa tsodro izao ny orinasany tao anatin'izay ka eto Andriatsilavo velotaraina ity mpandraraha malagasy misehatra amin'ny fanorenana ireo tetikasa fanatsarana ny fifandraisana sy fametrahana angovo azo avaozona ity antony nosoloina orinasa hafa avy hatrany ny asa nataon'izy ireo tamina chantier miisa enina isan'izany ny taoetremo ambato fiakarana amorony mani sakevo avaratra mananara-varatra sahasoa manambato antananivo tsy nomena nefa ny volan'izy ireo izay mitetina amina miliara maro efa lany tamin'ny asa fanamboarana sy ny fitaterana ireo fitaovana rehetra tany amin'ireo toerana voalaza rehetra ireo toerana rehetra ireo izay sarodalana ihany koa ny akamaroany raha ny fitarainana voaray construction na télécommunication de télécommunication et na énergie renouvelable zay le asana ataonay dia misy olona zany hoe mitona entana misy mitona andreny le matériaux de construction reo zany tsy tonga any toerana raha tsy misy olona koa mitona andreo matériaux de construction reo nefa investissement anay matiodio ny anaovana andreo satria zay miavancé zany zay ao anatin'le asa dia ireo investissement anay reo tsy mipehena tsy naverina taty aminay rehefa najanona le asa farafara tsy mba nasiana résiliation de contrat le izy dia nisy passation de marché ara-talàna fa tsy nisy zay le izy fa tonga dia naka orinasa hafa zareo dia nitohizina le izy dia nampiasainy any zany matériaux de construction anay reo matériaux de construction anay reo valeur ana amina miliara reo daholo ny facture andreo volanay matiodio no fitanana andreo dia nisy fotoana zay nampanatsona zareo tany amin'ny polisy nitori zareo tany amin'ny polisy dia namorona zareo dossier dia nilaza indray ireo société reo fa ny avocat andreo société reo ny témoin tam'le fanatsonanay teny amin'ny polisy zay mariako eto fa tsisy zavatra fantatra mihitsy le zavatra niatsonanay teny amin'ny polisy tompoko antsonjay tsotra zao no nataon'ny orinasa vahiny io raha ny fanazavana ny tena olana raha ny fitarainana voaray hatrany tsy ilay teratany vahiny amin'ny ilay orinasa no tomponantoka fa ilay malagasy mitovy raha
amin'ity mpandraraha ity. Antsotzay fotsiny tsotro zao le izy araka le fanazavaiko teo hoe nanomboka tany amin'le mpiasa satria namoaka vava taminay mihitsy izy hoe efa nitory tany amin'ny polisy nareo ozy izy tory mpiasanay tany amin'ny polisy nareo zay nefa tsy nitory le mpiasa fa le mpiasanay no nitoriana tany nametrahana plainte tany amin'ny polisy fa le mpiasanay nitoriana tany amin'ny polisy no teny anazy hoe raha chef be ao amin'ny sazy MCOM no napriska anay dia rehefa nampanatsona teny zareo dia taorianan'izay le antso zay rehetra tonga dia soloany zareo daholo zany ny entreprise rehetrarehetra ny sous-traitant tany amin'ny chantier anay fa tena marina le vahiny ao anatin'le société zany miaccepte ihany an'le lalàna misy fa le malagasy eo ambaniny no tena manao an'izay hoe zay tsy miraharaha fa société internationale izahay zay tsy miraharaha zay lalàna misy eto Madagasikara nefa ny rahantsika malala fa tsy maintsy manara-dalàntsika raha iarayasy raha iasa eto firenentsika zany dia tokony tsy maintsy hoe manara-dalàna foana. Raha ny fanazavana ny talata ho avy izao miakatra fitsarana ity raharaha ity ka anaovana antsoavo amin'ireo tompona andraikitra mahefa rehetra raha ny fitaraina nyity mpandraraha malagasy ity. Andeha tribunal amin'ny talata zao zany tsy nakana avocat zany tsy manana tsony satria ny investissement rehetra ireo ankizy maro be ao aorianako tokony hianatra ireo ray aman-dreny rehetrarehetra dia zay nanaovako antso an'Andriamatofiloha-pirenena eto zay raino malagasy satria naniaka avocat iaro ana amin'ny fotoana io raha tsy misy zareo nefa efa nanao menace hoe ho ampidiny any le vola ary ny tena mampalahelo anahy koa le investissement indray le volako indray zany no ampiasainy zareo amotehana anahy koa sy hanaromana famarinana ananako ao anatin'ity raharaha-ty. Ireny zany ny santionany amin'ny zavamisy anatin'ny sihatry ny fandrarana eto amintsika amin'izao fotoan'izao ka hanairana ny tompony andraikitra isan-tsokajiny anatin'izay. Fa ho tanterahana ny 7 hatramin'ny faha 1 ny volana Aogositra ho avy izao etsy amin'ny Palais des Sports ny foire B2C izay ampionana mivantana ny mpamokatra sy ny mpanjifa. Ho maro ny karazana entana ho tazan'ireo mpanjifa mivantana izay afaka ny hanao ny fampitahana ihany koa mandritra io efatrandro io ka antony mazava-dehibe ny foire hoy ny mpikarakara ny hetsika izay ahafahana indrindra ho an'ny mpamokatra amin'ny tsinjolavitra ny tolotra tsara sy mety kokoa ho an'ny mpanjifa fanampanazavana. Fa ity anankiray ity tena izay mihitsy ny tanjony hoe anatin'ilay foire mandritra ny efatrandro aloha farafaratsiny zany mahita ary zareo hoe ohatrohatran'izao ny tokony atao ohatran'izao ny prix tokony petraka ity produit ity tian'olona kokoa dia ao aorian'ilay efatrandro samy mandray an'izay lesona hita ny tato anatin'ilay foire ny mpamokatra moa zany anankiray mandray an'izay leson'izay dia mahita hoe ohatrohatran'izao kokoa zany tokony anaovana ny tsenantsika ity olona ohatran'izao zany mety amin'ilay fivarotana ny mpanjifa ihany koa tokony eo zany afaka nampitaha ihany izy rehefa avy nanao visity dia afaka mampitaha ny produit be lehibe ihany koa izy afaka mahita ihany koa an'ilay olona mivantana sy ilay mpamokatra dia ny tanjona anatin'io mandritra ilay efatrandro mba hoe ampiakatra ny chiffre d'affaires aloha zany anankiray tanjony rehetrarehetra mamokatra angambizay fa ao anatiny ihany koa hoe mampiakatra ny lazan'ilay orinasa rehefa hoe mipetraka ao amin'ny foire ny anaran'ny orinasa dia tadidiny olona kokoa izay mpandalo rehetra eo mba matadidy an'ilay anarana matadidy an'ilay logo dia mipetraka kokoa ilay image. Iazo anantsiranana vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity fampitehana no hita vokatry ny atotondry teo amin'ny sampino teo anivon'ny fiangonana Jesosy Mamonjy tao antsiranana ny alahady lasa teo ny tsy fanarahan-dalàna mipetraka eo anivon'ny fiangonana no voalaza fa anton'izay fifandonan'izay sy tanio bezara kolo antsiranana. Vaky ny ady korontana ambony ambany ny fiangonana Jesosy Mamonjy soafeno antsiranana ny alahady fa 20 Jolay lasa teo iny. Maro ny zavatra simba vakivaky ny pilipilitra fitaovana masina fampiasana very ary misy aza ny olona tafiditra ny toeram-pitsaboana. Tsy voasambany io tranga io araka ny fanadihadiana natao fa ady efa ela misy eo amin'ny samy pastora amin'ny fitiavan-tseza tsy nanaiky ny lamina napetraka anyka ny afara amin'ny fandikan-dalàna izao. Misy zavatra be dia be any Antananarivo any resaka collégial
mbola tsy asiana alohany famondranotoerana na fidirana poste fanakorontanana tahakin'io ireo rehetrarehetra aloha tsy arahany de io no nahatonga le olana tamin'ny alahady za tsy tao am-piangonana miditra tampotampoka any amin'ny valo latsaka izy teo tonga de any ampilipitra ekipa avy anatananarivo ihany no nitarika ikorontana io hoy ny fanambarana izay andehan'olona efa zadrara amin'ny fandravana ny fiangonana toy ny tsara honenana ambanja ambato finandrana izao tonga ty antsiranana izao ny vitsy maneno raha tsy misy namany ka nisy tosika mafy avy amin'ny olona mpanjakana mpitsara ao amin'ny fitsarana ambony pino miaraka ao ihany ho iatrany ny fanambarana izay naniraka olona aka ny boky mbola rehetra ny fiangonana sy namory olona vitsivitsy sady nisy ihany koa fanerena mpino anao sonia amin'ny fanakanana ny pastora amperinasa lany avy any amin'ny foibe tsy toriteny intsony tamin'ny 24 décembre de nisy zavatra nitranga teto de niakatra teto ilay mpitsara nanona ny fandravonana tsy ara-dalàna io fandravonana io tamin'izany fotoana zany zay tsy tokony ataony satria pino ane izy mandray andraikitra samy pino aby io mpitsara io na ny vahoaka na ny mpamboly na ny mpiasam-panjakana pino misy zavatra tsy tokony andraisan'ny pino andraikitra manaraka zany voaingana matako hoe maly de nisy fivorina zay tsy nandrenesako filazana akory tsy nahazo antso teto fivorina namorina loholona ary ny loholona eto za efa niresaka taminy le ianao amantsy anazy mamaolana zay tsy heniko ary mamory loholona zay tsy mipetraka araka loholonanay ato misy brao ireo ny loholona nambarako azy tsara zay ny fiantraikany iny vaolana nentinao amin'ny loholona io re mandreno amantsy le mpitsara io dia tsy ho araka an'Andriamanitra mety lamina ho any le olana fa tsy araka an'Andriamanitra le izy fa ty fiangonan'Andriamanitra ty io tsy nahazahoana lalana taminah fivorino ary ny mampanahy anahy manokana entiny any amin'ny préfet indray io signature natao tato tsy haiko fa izy moa nampivory tato entiny any amin'ny préfet inona koa ny fiantraikana zay amiko sy amin'ny fiangonana hanoana ny Raymond ve zay hatonga na hiala eto ve zay zavatra nitapandreo omaly zay omaly zany zany zavatra fivorina zany koa tsy makasitraka niny atompoko satria hiteraka korontana foana zay zavatra ataon'ireo olona reo ato namela ratra be ho an'ny fiangonana ity korontana ity ary niteraka fahafatesana ara-pana maro ny loza dia hatramin'ny aranofa aza nisy namony ny hainy pino antitra vitsivitsy marifo ary maro koa zay matoe nisy firy pourcentage n'olo naty am P4 nony tsy nazaka ity problème ty niteraka fahafatesana novotro fahafatesana fagnahy aminay P4 ndraiky fiangonana de jiaby iraha ty maro ny trangana loza mpifamovozana indrindra ny teto andrenivohitra tato ato maraina teo reny mpianakaviana iray no voadona ny fiara teny Tsimbazaza raha ny hita nandeha mafy ny fiara ary nandona ny reny mpianakaviana izay ny ampita tampoka ihany koa oreo nanatitra maso androany ny alarany avison ny matrana teo fa tokony tamin'ny folora sy sasany nitrangana loza mpifamovozana indray teny Tsimbazaza reny mpianakaviana iraika no voadona ny fiara Kongo izay tsikaritra fa somary nandeha mafy raha ny hitantena toerana sy ny fahampitehany ilay fiara toy izao fa ny fitantarany ireo olona nanatry maso sy ny fanazavan'ny olona tao anatin'ilay fiara izy zany le olona ny apita tampoka izy zany tsy hita mihitsy raha tsy efa aty ampovoan'ny arabe ao anatin'ny virage zany izy ny mipita de tsy hita mihitsy izy fa efa eo mihitsy zany izy vohita efa eo devant tobile moa de tsy afaka tsony de izy koa zany niazakazaka be tsy zany teo amin'ny volant de tsy haiko hoe firy ny afanganam-pandeha mako za olona mipetraka fotsiny eto amin'ny devant de tsy azokonna zany tableau zany tsy mahita tableau zany zany eto satria za olona amin'ny côté passager avany ambony dia voafoaka izy zay zavatra hitako
saika pitaka aby izy teo sa nandraindray dia efa foka le tômôbila totona mafy mihitsy izy totona tamin'ny parapluie dia totona teo an-tany miainga ambony mihitsy izy dia nitotona izy za aloha tsy dia mahita falian'le tômôbila fa za varinana makazety eroany teo nandeha avy any nalalaka ay lalana tsy haiko nangepita tapika ve la ve avy zany navoana zay nitanay dia nitotona teo izy dia vaky naratsa be avy hatrany dia noentina tany amin'nisy hôpitaly ity renim-pianakaviana ity ary andrasana nytoyny rarà tsara hatrany ny mampatsiahy amin'ny tranga tahaka izao fa ilaina ny fahamelona na ho an'ireo mpandeha tongotra izany na ho an'ireo mpamily tokony averina sy amafisina ihany koa ny fampatsiahivana ny lalàna amin'ny feny fifamoivoizana indrindra eto Antananarivo renivohitra izay saika feno mpivarotra avokoa ny trottoir rehetra. Nodimandry teo amin'ny fahavalo amin'ny fitopolo taona ny omalany lolo Madagasikara teo aloha Soja Jean André fantatry ny maro amin'ny solona anarana hoe Kaleta ankoatra ny mafilohany antoko politika lia raiky ny tenany mpandraraha rehefa nitana ny andraikitra mpanolo-tsaina ny afiloha amin'izao fotoana izao ihany koa ny tenany nandritra ny fotoana maro. Christian Dimby. Very olo-manga indray ny tontolo politika eto Madagasikara antony nodimandry omaly ny olon'ny Madagasikara teo aloha Soja Jean André fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Kaleta omaly tokony tamin'ny fitora alina no nindaosiny fahafatesana vokatry ny aretina nahazo azy teny amin'ny hôpitaly poliklinika ilafy ny tenany rehefa nivahiny vala amin'ny fitopolo taona teto an-tany. Raha ny mombamomba ny Kaleta teraka tamin'ny 13 febroary 1976 ny tenany akoatra ny mampanao politika azy mpandraraha ihany koa ny tenany fony fahavelony ary namorona ny groupe Kaleta izay niompana tamin'ny sehatry ny fizahantany sy ny trano fandraisam-bahiny. Ny taona 2012 izy no voatendry olon'ny Madagasikara izay nisolo tena ny faritra anosy tena anivy ny antemeran-doholona taorin'izay isan'ireo mpikambana tao amin'ny antoko tiky Madagasikara ihany koa izy mialohany nananganany manokana ny antoko politikany izay natsoina hoe antoko lia raiky niditra mpikambana tao amin'ny vovonana IRD nanohana ny fitondrana Andry Rajoelina ny antoko lia raiky tao aorian'io tany amin'ny taona 2012 sy 2020 ho fankasitrahana ny erdikany sy ny fomba fiasany teo amin'ny tontolo politika voatendry ho mpanolo-tsaina manokana ny filoha amperinasa ny tenany ny volana aprily 2024 lasa teo. Olona manana ny fotopisainany sy foto-kevitra nijoroany ny mpanao politika Kaleta hoy ny mpikambana teo anivy ny ancien CST et sénateur raha ny fanehonkeviny tamin'ity androany ity. Voalohany aloha dia miodrika mpanajana zany ny tenanay eo anatrehany no fimangatsika ny Andriamatoa Kaleta zany. Manaraka izany raha momba ny Andriamatoa Kaleta dia eto dia samy laza fa manana ny fotopisainany sy ny foto-kevitra nijoroany foana izy hatramin'izay. Azo tsorina zany fa raha izay sisa raha nijerena dia tena fanipaka be mihitsy ny foto-kevitra sy ny foto-pisainana nijoronay kanefa kosa zany tsy nasakana anay mihitsy tsy resaka tsy araka mpinamana ary afaka niady hevitra tsara mihitsy amin'ny zavatra tokony adikevitra. Izy dia manonona fitondrana ka manonona fitondrana izy ary asa angamby izy no nahazo toerana amin'le CST azy sy nahazoany toerana amin'ny mampanolo-tsaina filoha azy zay angamba nahavoatery azy nanohana ny fitondrana fa raha ny foto-keviny amin'ny akapobe ny fahitako azy dia foto-kevitr'olona akavanana izy zany hoe conservateur angany azoko terirana azy. Efa tonga Antola ary no nofo mangatsika ny tompoko la Kaleta ny atoandro teo izay eto amin'ny sampana fampalalam-baovao ny Cool TV FM dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana. Manampin'izay ny filoha-mpanorona sy ny tale jeneraly sy ny ekipa rehetra eto amin'ny Cool TV FM dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana ao anatin'izay. Tontolo ny fanatanjahantena atleta malagasy misa 7 no miaro ny voninahim-pirenena amin'ny lalao olimpika andiany fahatelo amby 30 tanterahana any Frantsa amin'izao fotoana izao. Taranja 5 samihafa no nandraisantsika anjara ny delegaciona malagasy anotrin'ireo atleta ireo izay mitotaly 320 fitiny okolona.
taranja misy 5 no nahafahany madagasikara mandray anjara amin'ny lalao iraisam-pirenena olimpika izay isokatra amin'ny fomba ofisialy an'ny frantsa manomboka androany. Isany amin'izany ny haltérophilie latsaky ny 7 kilao, isolon-tenany Rosina Randafiarsan, ny taranja judo iarana amin'ny Laura Aina Rasoanay Vorazaf latsaky ny 7 kilao, ny tennis de table iarana amin'ny Fabio Rakotoarimanana, ny taranja azakazaka 100 metatra iarana amin'ny Sidonie Fiadanantsoa Siri Javatomanga Gardinier, ary farany Lomano izay misy solotena any Oli Antsarabejan. Ny tombo ray oarina tamin'ny atleta malagasy nandray anjara tamin'ny Jeux Olympiques farany natao tany Tokyo, ny isan'ireo atleta malagasy nahafahan'ny malagasy nandray anjara tamin'ity andian'ny fahatelo amby telopolo ity. Ny terakaresabe hatrany ankilany isan'ireo délégationna malagasy nanotrina azy ireo any Paris, izay miisa 20 raha ny fantatra, ahitana ny ministry ny fanatanjahantena mpisolotoerana sy ireo mpanazatra ary ireo komity ny lalao olimpika. I Rosina Randafiarsan no hitondra ny sainam-pirenena malagasy mandritra ny filaharana ireo mpilalao avy amin'ny firenena mandray anjara amin'ny fanombohan'ny lalao olimpika 2022 ho amin'ny Anioal na any Frantsa. Maresaka iraisam-pirenena vetivety nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany lalao olimpika atao Paris. 7 sy 2 alina sy 3 hetsy ireo olona nandrasana notrina ny lanonam-panokafana izay ho afanain'ireo mpihira fantadaza maneran-tany toy an'i Céline Dion, Lady Gaga sy Ayana Kamura. Isan'ampiavaka ny fanokafana ny lalao olimpika tamin'ity indray mitoraka ny fanatanterahana azy ivelana kianja, izany hoe tamin'ny renirano Seine miainga atao amin'ny tetezany Austerlitz miafara tamin'ny tetezany Ena, izany hoe teo amin'ny 9 kilometatra teo. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity, mbola maro ny fandaharana izay anasana anao hatrany anaraka hatrany ny fahitalavitra kolo, isan'izany ny fandaharana ankitsipo ao aorian'izao fampalalam-baovao zao, iarahana amin'ny Général Misotro Ronono Rasolofo Lumene filoha-hevitra ny fikambanana laifary na ny laifitiavana ny rehetra azy Docteur Rakotombo Jean-Louis filohany antoko-teza izay vahiny ny fandaharana amin'ity an'ity fandaharana izay resahana ny tontolo ny politika, ny toe-karena sy ny sosialy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray ary tomboko lahy sy tomboko vavy veloma tompoko. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.